Anaty fitoam-panavozana tanteraka ny fahadiseranana malagasy ankehitriny. Ny paikady 20 telo 20 dia entina navaozana sy hanatsarana ny asan'ny fahadiseranana mba hanatrarany ny tanjona napetraky ny fitondram-panjakana ao amin'ny inisiativa Emergence Madagasikara. Ao anatin'ireo andraikitry ny fahadiseranana ny fiarovana ny harem-pirenena, ny fampidiran-ketra ary ny fanamorana ny fifandraisana ara-toekarena amin'ny any ivelany. Mba ahafahana manatsara ny iraka napetraka eo amin'ny fahadiseranana eto amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena n'Antananarivo izay vavahadin'i Madagasikara dia noraisina ireto fepetra vaovao ireto. Teo ny fanomezana fiofanana manokana mahakasika ny fomba fiasa vaovao an'ireo mpiasan'ny fahadiseranana sy ny fomba ikirakirana ireo fitaovana fitiliana entana anisan'ny farany antsoina hoe EDS3, izany dia ampiarahana amin'ny scanner économique RX. Fanamafisana ny fanaraha-maso ireo entana rehetra mialohan'ny fiondranana ao anatin'ny fiaramanidina. Raha toa ka misy entana miampy ahy dia antsoina avy hatrany ny tompony ho any amin'ny efitra voatokana ao amin'izany fanamarinana entana izany, ary ny tompony rery ihany no manana zo hanokatra ny entany eo amason'ny mpiasan'ny fahadiseranana. Eo ny fanaraha-maso akaiky ny fandraisana sy fikarakarana rehetra manodidina ny sidina, na eo am-piangana, na eo am-patongavana, na eo anivon'ny fiantsonan'ny fiaramanidina. Eo ihany koa ny fampiasana ireo alika voaofana manokana amin'ny ady amin'ny fanondranana harem-pirenena. Raha misy tolo-kevitra fanatsarana na fitarainana dia tsoiny laharana impolo sy telonjato na koa mandefa mailaka amin'ny assistance@douane.mg.